Nivoaka ny didy mikasika ny sazy ho an'ireo olona voarohirohy tamin'ny fanondranana biby antsokotsoko ny volana May 2024 izay tratehaka tany Thaïlande no elohiny tendrombohim-pitsarana miady amin'ny kolikoly ho nanondrana entana voarara nanao famotsiam-bola sy nivondrana tamina fikambanana mpanao asa ratsy ireto olona ireto ka voasazy higadra 10 taona an-tranomaizina avokoa sy andola mandy 5 amby 100 sy 7 sy 9 alina tapitrisa. Teratany vahiny ny telo amin'ireo meloka ka namoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena na mandat d'arrêt international no gazana ihany koa ny fananan'izy ireo. Nitarika alamesa voalohany tamin'ny mahapapazy Léon 14 androany tao amin'ny lasapeliny 16 no natanterahana izany ary notron'ireo kardinaly ity ihany koa no namaranana ny conclave izay nisokatra tamin'ny alarobia 7 May lasa teo. Nandritra ny toroteny no nilazany fa takalon'ny olona fafinaretana vola sy fahefana finoana. Amin'izao fotoana izao dia averina ho tsy misy antony intsony ny finoana kristianina hoy izy, natokana ho an'ny olona marefo sy tsy ampy fahalalana loatra. Aleon'ny olona manaraka zavatra azo antoka toy ny teknôlôjia, vola, fahombiazana, fahefana ary fafinaretana ho hatrany nambarany. Robert Francis Prévost, 27 taona, teratany Amerikana no voafidin'ireo kardinaly 330 ho paparay masina. Léon 14 no anarana ny safidiany hitantanana ny fiangonana katolika maneran-tany. Tsy tokony hisy intsony ny aya mpanendaka sy mpangarom-paosy fa miantsena am-pilaminana ao amin'ny village artisanal vaovao eny Ivatony rehetra hoy ny filohandry Rajoelina rehefa vita ity toerana ity. Ilamina sy andro fahalemana tsara mantsy eo amin'ity toerana amondronana ireo mpanao asa tanana malagasy ity. Hoy izy toeram-pivarotana manodidina ny 400 hitany ny toerana, isy ihany koa ny toeram-pisakafoanana sy toerana fampirantiana asa tanana eny amin'ny village artisanal Ivato. Tomarana ho vita ao anatin'ny 2 volana sy herinandro moa ity tetikasa village artisanal ity. Mamaim-poana ny fitateran'olona amin'ilay bus électrique ampiasan'ny fanjakana mampitohy ny Tsarasoatra sy ny Lakarivo Ivato amin'ny fankalazana ny niverenan'ny fahaleovantena. Efa nianga tany Chine ary tokony ho tonga eto Madagasikara mialohan'ny 20 jona ireto fiara ireto, hoy Andry Rajoelina. Fiara 20 no nafarana so ampiasaina raha fantatra. Anomboka rahampito sabotsy eo amin'ny Mahajanga ny fiodinana voalohany ho an'ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball N1A Sokajy A. Raha ny tety andro izay navoaka ny Fédération Malagasy ny taranja basketball dia ny ekipany NGB Itasy no hifandona voalohany amin'ny GNBC izay tompon-daka farany ho an'ny Sokajy lehilahy. Isan'ny lalao andrasana ny toerana ihany koa eo amin'ny Sokajy vehivavy ny fifandonany MB12 sy ny GNBC. Ekipa 12 no mandray anjara amin'ireo lalao atao any toerana mandritry ny 2 andro. Efa lalao miendrika famaranana ity lalao ity. Ireo ekipa 2 ireto ihany koa no mbola andrandraina hiady ny lalao famaranana amin'ity taona ity.